Androany alatsinainy no namoaka ireo volavola tetiandro ny datim-pifidianana izay okasaina amin'ity taona ity ny vao miramala tena amin'ny sana fifidianana na ny CENI. Ny 7 ny volana May 2024 ny daty atolotr'izy ireo izay hanatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka raha toka ny 4 volana Novambra no vinavinainy ny odin-tsaina ny fifidianana eny anivon'ny commune. Raha ny voalazan'ny filohan'ny CENI dia efa lasany amin'ny gouvernemanta ireo tetiandro ireo. Ny filan-kevitrin'ny gouvernemanta kosa no tompony teny farany amin'izay tetiandro ho hanatanterahana fifidianana izay. Nisokatra androany alatsinainy 12 ny volana Febroary tao Dubai ny World Government Summit. Izandreo mandray anjara amin'ity FIHAONANA ity miaraka amin'ny filoham-pirenena manodidina ny 520 eo ny filoha Andry Rajoelina. Raha pitsy talata 13 ny volana Febroary izy no andra fitenenana ary ny vinan'ny Madagasikara izay mifanindran-dalana amin'ny haitaorakajy mirindrana no tena hivoatra mandritra ny fandraisam-pitenenany raha nampitainy avy ao anivon'ny fahadidiana ny Repoblika. Aritra teloana ity FIHAONANA ity ary tsy farany izany raha tsy efa 7 ny volana Febroary ho avy izao. Nanapa-kevitra ny fitoram-panjakana ny Côte d'Ivoire fa natao andro tsy fiasana androany taorian'ny ny ekipa-pirenena ivoariana ny amboaran'ny Afrika. Fety be toerana taoriana izany fandresena mezinezina azon'izy ireo izany ka na voahosotra ho tompon-dakan'i Afrika any Côte d'Ivoire rehefa nandresy tamin'ny sarono iray any Nigeria tamin'ny lalao famarana izay nototsaina tao Abidjan Al. Vitandreo ivoariana no namadika ny fisotran'ny lalao raha nitarika tamin'ny raino ohatra ny Nigeriana tamin'ny alalan'ny William Troost Ekong tao amin'ny fiodinana voalohany. Taorian'ny fialan-tsasatra dia nosahalan'ny Frank Kessié tamin'ny minitra faharoa-ambinipolo izany baolina izany. I Sébastien Haller no namono ny baolina faharoa izay nahazoan'ny Côte d'Ivoire ny fandresena tamin'ny minitra faha 120. Fantelony izao no nibatan'ny Côte d'Ivoire ny amboaran'ny Afrika. Lalao valo no nanomboana ny andro voalohany amin'ny PUREPLay football league ny farany herinandro teo. 3 ny sabotsy ary 5 ny alahady. Isandreo vokatra nisongadina tamin'izany teo amin'ny FIHAONAN'ny Fosa Juniors izay tompon-daka farany sy ny KFCA. Nandresy tamin'ny 7-0 ny Fosa Juniors tamin'io lalao io. Teo ihany koa ny fandresena azon'ny United FC Rouge nanoloana ny Natao FC tamin'ny 1-0 ary ny farany dia nandresen'ny Elgeco Plus ihany koa ny Disciple FC tamin'ny 1-0. Raha fitina dia iray monja tamin'ireo lalao valo no ady sahala dia ny FIHAONANA teo amin'ny CFFA sy ny Mama FC. Isan'nahita fandresena ihany koa ny Zanakala FC, ny AS Fanalamanga, ny Tsara FC ary ny Asadiana.